alakamisy faraiky miroapolo ny volana me ataona ina miroapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra tompo kilasy tomboko vavy tonga soto anatin'ny famaravam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV plus Madagasikara manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miarabana ihany koa Krasia Andria Tsitoely miarabanao roa miary manana miarabantsika tokatrany ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Lohateny baovao tapany voalohany avy hatrany ary vonina ijoro sy hitarika ny fanantom-pirenena. Ny FFKM araka ny fahefana nomena azy ny monseigneur Ranarivelo Samuel John Androany nandritra ny fitaom-pivavahana famaranana feonambe ny FFKM ho fanomanana ny fanantom-pirenena. Ny atsara ny fahasalamany Irina Rakotomanga ny ponja rano nambara nandritra ny tafa natao tamin'ny tao ny fonja ny Manjakandriana indrona azo fangatahana fivoahana hitsabo-tena moa ity farany noho ny antony ara-pahasalamana rano nambara. Zokosika rehetra ny tapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao tsy manaiky nitazomana ponja ireo olona miisa 3 mianadahy nolazaina fa dalo ireo fokon'olona maro avy any amin'ny komuna Anosiarivo manapaka faritra Vakina Karatra. Mitoetra ny lalan'ny ekipa ny Kopikole andiany fasivy niala teto amin'ny foibe ny TV plus Madagasikara androany 20 Mei indray izy ireo ka iazo ny lalam-pirenena fa 7 rehetra araka nefa natsika tao anatin'ny lohateny vaovao tapany voalohany dia vonina ijoro sy hitarika ny fikaonam-pirenena ny FFKM araka ny fahefana nomena azy ho ny monseigneur Ranarivelo Samuel John Androany nandritra ny fitaom-pivavahana famaranana ny fionam-ben'ny FFKM ho fanomanana ny fikaonam-pirenena. Voafaritra ho andraikitry ny FFKM ny manomana ny mandrindra ny fandaminana ary ny fandravonana sy ny fitondrana ireo hevitra rehetra tapaka mandritra ny fikaonam-pirenena efa dingana anatin'ny firosona amin'izany ny fionam-ben'ny FFKM tanterahana tamin'ity herinandro tsy izay nahitana fandraisana anjara maro lafy mbola manamafy ny antso amin'ireo vondroky rehetra sy ny sokajin'olona rehetra handray anjara amin'ny fikaonam-pirenena ny FFKM ho fanamafisana ny fihavanana indray eto amin'ny firenena izany hoy ny mandamy mary mandravona ny sy mitondra ireo etaetan'ny rehetra raha ny fanazavana tery ny Mamtinandrimolola eo amin'ny sariny Omegara ny avy Famerinana indray ny fahefan'ny FFKM izay fanomena azy ireo ny volana novambra 2022 ny fandraisan'izy ireo an-tanana ny fanomanana ny fikaonam-pirenena raha ny fanazavana ny FFKM mantso no voafaritra fa ho mpanomana sy mpikarakara izany izy ireo no rafitra isana ny fandaminana rehetra mba ho fikaonam-pirenena ekeny rehetra no tanterahana eto amin'ny firenena efa vonona amin'ny fanatanterahana ny fikaonam-pirenena ny FFKM hoy ny monseigneur Ranarivelo Samuel John Androany. Fanatotsana izay fionan'ny araky ny fanambaratanintsika zay ny antony dia araky ny fiavolaza dia hoe fanatanterahana ny komity lehibe fatritoambe efapolo manao ny FFKM io ary fiarahan-didika ihany koa ny fiverana ny fiainam-pirenena indrindra manoloana ny andraikitra lehibe izay nakina FFKM dia mitarika ny fikaonam-pirenena izay nomay fa samba manantena izany avisika rehetra zay ny antony fibriny dia mbola mafisiny ihany fa dia vonina ny FFKM joro ary maraka izany arak'izay fa fanamena azy zay izay volana maromaro zay dia misy fotoana famanandrinika namatihadika dia lalam-pizora ka dia tongotra lian-dakana moa zao dia nafatsika mitaiteny sika hoy zay saditsana FFKM marero efa tsika rehetra malagasy rehetra zay nanaovana antso avosary mba samy mampahery fa indrindra efa mpamavaka moa zay no fanina fa niafatra moa zany efa menanareo any koa efa tafiditra anatin'ny dingana fanomanana ny fikaonam-pirenena ny fionam-ben'ny FFKM no tanterahina nanomboka ny talata lasa teo efa hitataratra ny fahavononandreo sikady samihafa andray anjara amin'izany tahaka ireo mpitarika politika ireo mpisehatra maro lafy sy ireo mpitondra fiangonana samihafa izay namaly ny antso raha ny fanazavana mbola manamafy ny antso hatrany ny vondroke rehetra sy ny sokajin'olona rehetra andray anjara ny fikaonam-pirenena moa ny FFKM. Fa manatanteraka fakakevitra ifotony Antananarivo renivohitra ny AFT manomboka amin'ny herinandro ambony eo.
manome ohatra amin'ny fakakefitra tokony ho tanterana eto amin'ny firenena ny ATF manomboka amin'ny herinandro ambony raha nambaran'ny filohany ho ataon'izy ireo modely amin'izany 2020 fokotany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra idahiny fotony hanatanteraka izany fakakevitra isaky ny fokotany izany ny ATF ohatrany filohany hakan'izy ireo hevitra amin'izany fanavozana izay tokony ho tanterahina eny anivon'ny fokotany hoentina mandritra ny fitaonandoha-pirenena ireo hevitra nandritra izao fakakevitra izao ho ny filohan'ny ATF mikiran-drambolaza sy arifidra-kolompanala no mitaitra antsika ny andindiny izay. Anatanteraka fakakevitra ny fotony eto Antananarivo renivohitra ny ATF na ny antenumeran'ny tolona ho an'ny fanavozana manomboka amin'ny herinandro ambony eny amin'ireo fokotany miisa 2020 mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra no anatanteran'izy ireo izany fakakevitra izany. Isan'ny fakakevitra mba ahafahana mametraka paikady mifanaraka amin'ny tena filaniny eny fotony. Anisan'ireo loha hevitra ho resahana amin'izany ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, ny fandriam-pahalemana, ny fahadiovana, ny fitantanana ifotony ary ireo fanavozana hitondra fampandrosoana mivantana ho an'ny fokotany tsirairay avy. Hoentina mandritra ny fikoeran-doha-pirenena ireo hevitra mandritra izao fakakevitra izao ho ny filohan'ny ATF na ny antenumeran'ny tolona ho an'ny fanavozana. Hoentinay ao anatin'ilay fikoeran-doha-pirenena ilay fakakevitra satria voalohandohan'ny volana jona le izy dia amin'ny herinandro io manomboka izahay. Izany hoe efa misy fomba ahafahanay manatanteraka an'izay 2020 fokotany izay hakana le hevitry ny olona eny fotony eny. Dia ho takinay mandritra ny fikoeran-doha-pirenena ny fanatanterahana izay tapaka ao anatin'ilay fokotany. Ny zavatra misy eto eny fotony eny tsy dia hiasa loatra izany hoe politika manahoana rafitra manahoana fa ny tiana togavana eto dia hoe fokon'olona manahoana mandray andraikitra manahoana tompona andraikitra manahoana no tokony ho ambolena eny anatin'ny fokotany eny. Izay zavatra izay no alaina eny izay hoe vonona ny fokon'olona handray andraikitra amin'ny fokotany. Ireto ny fomba andraisana andraikitra. Azo eritreretina amin'izany ny fomba mahakasika ny resaka fokotany na se fokotany. Nampafantatra ity fakakevitra ho tanteran'izy ireo ity androany ny ATF na ny antenumeran'ny tolona ho an'ny fanavozana. Fa minisitra maromaro no ampanatsoana eny amin'ny antenumeram-pirenena amin'ny faran'ny volana Mey izao izany fandaharam-potoana no lanina teny amin'ny antenumeram-pirenena androany. Misy saraka amby folo izy ireo no hiaona mivantana amin'ny solombavam-bahoaka ny zoma 2020 sy ny sabotsy 30 Mey ho avy izao inona fa misy ifandraisana amin'ny olana vahoaka toy ny fandriam-pahalemana sy ny fananatany fampianarana lalana sy ny vidim-piainana ireo voantso eny amin'ny antenumeram-pirenena ireo tafiditra ao anatin'ny fomba fiasan'ny antenumeram-pirenena ihany koa ny fiantsonan'ny ministra amin'ny olana mila vahana araka nambaran'ny filohan'ny antenumeram-pirenena rahantsika ny fanadina taterana izora barzony amin'ny sariny Iva Rasata. Nolanina androany teny amin'ny antenumeram-pirenena ny fandaharam-potoana manomboka ny alakamisy 20 Mey hatramin'ny alakamisy 20 Jona 2020 ary mety mbola hisy ny fiovana. Nolaniny ny solombavam-bahoaka araka izany fa ny alakamisy 20 Mey no anaovana ny fifidianana izay solitena ny antenumeram-pirenena eo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana sy ny fifidianana izay ho filohan'ny komisiona 2030 eny amin'ny antenumeram-pirenena izay hiara-iasa amin'ireo ministera. Ny zoma 20 Mey kosa no hiaona mivantana amin'ny ministry ny Atanjy sy ny fitsinjaram-pahefana sy ireo ministra telo misana ny fandriam-pahalemana ary ny ministra ny fitsarana ny solombavam-bahoaka izay ndeha mivantana amin'ny fahitalam-panjakana. Ny sabotsy 30 Mey ihany koa dia mbola mitohy ny fihaonana mivantana amin'ireo ministra misa enina ny fanabeazam-pirenena, ministra ny fambolena, fiompiana, asa vaventy, ministra ny vatra sy ny fanjifana ary ny ministra ny indostria ny solombavam-bahoaka rehetra. Anisan'ny fanontaniana ho apetraka ny solombavam-bahoaka ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana, ny resaka olona ny fananatany, mikasika ny fanamboarana lalam-pirenena sy ny fanamboarana lalana anaty distrika ary mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vidim-piainana andavanandro. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fomba fiasan'ny antenumeram-pirenena ny fiantsoana ny ministra eny anivon'ny LAP satria izy ireo no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary manana anjara andraikitra manontany sy mila ny valiny mahafapo ho an'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka. Araka ny fandaharam-potoana ihany koa dia solombavam-bahoaka maromaro no manolotra tolo-dalàna mandritra ity fevriana aram-potoana ity akoatra ireo volavolan-dalàna izay naroso ny gouvernement tsy mbola voafaritra kosa atao anatin'ity fandaharam-potoana hatramin'ny 20 Jona ity
ny fandaniana ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana 2024. Afarentsika tao anaty lohateny-baovao teo ihany koa fa ny ansara ny fahasalamany Irina Rakotomanga ny ponja rano nambarany nandritra ny tafa natao tamin'ny atao ny fonjany Manjakandriana. Indronazy fangatana fivoana itsabo tena moa ity farany noho ny antony ara-pahasalamana ranonambarany milamina ihany koa ny lafiny mahaolona amin'ny fonjany Manjakandriana ranonambarany raha tsy ahivina nisy ireo vaovao niparitaka mahakasika ny Irina Rakotomanga any amponja izay milaza fa matory amin'ny tany sy ampijaliana ao ponja manazava momba ny fandraisana sy fitondrana ireo voafonja ny mpandrarany fonja ao Manjakandriana ao anatin'ity fanadiadiana ity. Eliza Herman no mitatra antsika izay. Volana katroko no nampidirana amponja ny Irina Rakotomanga, 3 volana kosa izay ny tena no nafindra teny amin'ny fonja ny Manjakandriana. Efa niatsara ny fahasalamany taorian'ny fitsaboana rainy ranonambarana. Indroa nahazo fangatana fivoana itsabo tena avy amin'ny fitondram-panjakana moa ity farany noho ny antony ara-pahasalamana. Milamina ihany koa ny lafiny mahaolona ao amin'ny fonja raha ny fanazavana Irina Rakotomanga ao anatin'ity horonan-tsary ity. Oui, telo volana tamin'ny 4 mai tonga teto fonja ny Manjakandriana. Ato azany tato vao tonga dia tato amin'ity chambre ity tena narary. Nahazo fitsaboana nomboka tamin'ny 7 mai niakatra tany Antananarivo zay dia miverina indray tamin'ny 13 mai teo. Dia efa milamina ny fahasalamana amin'izany satria tena zava-dehibe ny nangatana tamin'ny fitondram-panjakana hoe afaka mba mitsabo tena ve satria zola izy. Dia azo soamantsara nahazo autorisation indroa madame CE no mikarakara n'ilay izy niaraka tamin'ny avokatoko izany azahoana n'ilay autorisation nivoan'ny juge d'instruction sy ny PG amin'ny PAC satria za moa hatramin'izao dia mbola prévenu 6 mois no nidirako amponja. Ny traitement aloha zany humainement parlant ny réglementation aty anatin'ny fonja dia voafaritry ny lalàna 2016 013 raha tsy diso du 15 janvier 2013 dia mazava 2016 azafady dia isan'ny misitraka an'izany no tenako zany aloha zany mitokana anakoziako matory tsara. Raha tsy ahivina nisy ireo vaovao niparitaka mahakasika ny Irina Rakotomanga izay voalaza fa ambijaliana sy matory amin'ny tany ao amponja. Manaja tanteraka ny zony voafonja ny fitsarana hoy ny lehibe ny fonja ny Manjakandriana tsy avy hatrany miditra ao anaty efitra voatokana ao amin'ny fonja ireo olona voatsara fa mbola mandalo fizana ara-pahasalamana raha ny fanazavany ny mpandrarany fonja. Ankoatra izay misy toeram-pitsaboana sy toeram-pitezana ny ao amin'ny fonja raha ny fanazavana hatrany. Misy efitra 5 eto anivon'ny fonja, ny efitra anankiray mahazaka 80 isa ary ny samy manana ny kidorony avy ny voafonja. Ary manaraka an'izay misy koa ny magasin de stockage ny eto, misy ny salle polyvalente, misy ny infirmerie, misy ny atelier. Araka ny fahitantsika n'izao foto-drafitrasa eto amin'ny fonjan'ny Manjakandriana zao dia tena manaja ny mahaolona sy ny zofen'ny voafonja ny fonjan'ny Manjakandriana. Vao ny volana janoary teo moa no notokanana ny fonjan'ny Manjakandriana ary voasokajy ao anatin'ireo fonja manara-penitra eto Madagasikara mahazaka voafonja 300 isa. Ankehitriny misy 220 ireo voafonja voatazona ao amin'ny fonja be ny Manjakandriana. Vaovao avy any Antsirabe no anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy manaiky ny tazomana amponja ireo olona miisa 3 mianadahy no lazaina fa dahalo ireo fokon'olona maro avy any amin'ny commune Anosiarivo mpanapaka faritra Vakinankaratra. Raikitra ny fitakina nataondreo fokon'olona avy amin'ny commune Anosiarivo manapaka ny maraina teo nanoloana ny lapan'ny fitsarana Antsirabe faritra Vakinankaratra endrika fanehoana ny tsy anakin'izy ireo ny herim-pamoretana izay ataondreo tompona andraikitra ny amin'ny fampidirana amponja tsy ara-drariny ireo olona misy 3 mianadahy izay voalaza fa praitsy kombakomba tamin'ny alatromy izay niseho ny volana septambra 2024 tany amin'ny commune Vazana distrika ny Mandoto faritra Vakinankaratra. Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo fokon'olona ny mba hijerena izao tsindry azo rena miatra amin'izy ireo izao fanadihadiana TV+ Antsirabe.
Filanjana sora-bavety manoloana ny lapan'ny fitsarana Antsirabe no nentin'ireo fokon'olona maro naneo fitakiny amin'ny famoahana ireo olona misa telo mianadahy izay no endrikendrehana ho praitsy kombakomba tamin'ny Alatromby izay niseho ny volana septambra 2024 lasa teo tao amin'ny komuna Vasina, distrika Mandoto, faritra Avakanankaratra. Adjoint au maire sy filoha fokotany ary quartier mobile avy ao amin'ny komuna Nosy Arivo Manapa ireo olona misa telo voatazana ponja ireo. Nanamafy ireto fokon'olona ireto fa tsy marina velively ny filazana fa tompon'antoka tamin'ny asandalo izay nahaveromby misa 10 izy telo mianadahy ireo ka izany indrindra no antony izao fitakiana izao. Manao antso avy ny fitondram-panjakana araka izany ireto fokon'olona ireto ny mba hijerena akaiky izao toe-java-misy izao no nitsindry azo lena sy ny fisiany kolikoly avo leta izay mbola misy eto amin'ny firenena. Tamin'ny 4 septambra ny idiran'ny DIO atranan'ny komuna Vasina distrika Mandoto. Dia sy efa nanara-dia trano zany zareo dia ninandalo tao amin'ny fokotany Nandasy vao. Dia reto zandarona 12 lahatra tia Betafy no nandeha. Dia ireo zany tsy mpanara-dia fa mifanitra tamin'ny zareo roa mpanara-dia ireo. Dia navoaka ny dia dia mivoaka tao amin'ny fokotany na Tsetsindrano. Dia navoaka dia mivoaka ny komuna fokotany Manapa. Dia sy efa tonga teo aleha mamavy izay zany a niatsan'ny namelolafa ny fokotany Andasy vao sy Tsetsindrano. Dia tsy nety andeha zareo Manapa fa mbola nanao famadihana tamin'ny datiny 5 septambra io. Dia reto zandarona reto zany sy ny mpanohidia tsy nety hanohana Ilena Mokadia fa namotoka tena amin'ny fokotany Tsetsindrano. Dia nefa rany a lasa indray zany miverina tena le fokotany Nandasy vao fa tsy nindara iny le hoe dia mivoaka fa tonga dia le vahoaka no samboriny teo dia lamadamany teo dia velona ny etsika amin'ny vahoaka satria tsy nandeha antsirary le zavatra. Dia reto adjoint maire reto zany namaly olana teny mitsy rary nataonareo fa zao a dia ohatr'izao dia mborava aloha tamin'ny indray andro iny dia io fa navadika an'zareo afera hafa an'izay le zavatra dia nysamboriny natsony asokosoko zany reto tsy nisy inona tsy nisy avocation tsy nisy inona fa resaka tsotra sy fandaminana no nitsony azy. Tonga nefa dia nahiditra ny enaponja tsy misy resaka tsy misy kabary. Zay zany mampalahelo anay vahoaka taraina amin'ny tonga tian'ny fanjakana faratapony moa atraty amin'ny tribunal sy ny rehetrarehetra hoe rariny ve le zavatra ataon'ny fitondram-panjakana ambany gendarme aty ambanivohitra sa tsy rariny. Zay zany nitakinay tompoko. Miombona amin'ireo fokon'olona amin'ny fitakianany rariny amin'ny toe-java-misy toy izao ihany koa ny tony amin'ny fifoazana loteranina malagasy eto amin'ny sinodam-paritany avaratra mania ary manameloka ihany koa ny tenany ny amin'ny fampiasan-kely izay nataon'ireo mpitandro filaminana izay niatra tamin'ireo fokon'olona sasany. Ny olona voatazona ao anatin'io a dia olona teo ambany fiahiny tena miara-panasy satria dia mpiandry io vehivavy atao hoe adjoint au maire io ary diakona teo amin'ny fiangonana Sahanina koa moa ny anankiray. Olona fantako avokoa ireo adidy amin'ny hoe toy ny amin'ny fifoazana eto amin'ny sinodam-paritany avaratra mania ity mba miaro kosa amin'izay tokony arovana. Reo olona ireo nandeha tonga tany amin'ny lalana ny 2 andro zay vao tonga eto andeha hiaro zony reto vahoaka reto sa ve dia firaisana tsy kombakomba daholo hoe zany rehetrarehetra zany. Tena 10 taona ny asa tamin'io toeran'io mahafantatra an'ireo olona rehetra reo sy mety ho vitan'ireo olona reo satria ve very teo amin'izareo ny Dianomby dia hoe izy ny Nangalatromby fa maninona raha ilay toerana anankiray izay tsy namoaka ny Dianomby no anontaniana ametrahana fanontaniana vadika tanteraka amin'ny marina ao anatin'izay mba mijery marina koa nge zahay mba mitandro marina koa nge zahay ary raha voatra hita hoe dia izay tsy afaka andeha isolovaika ny akalana mihitsy ana marina ny diso na andiso ny marina fa izay tokony marina no apetraka. Roviana ty Madagasikara ty vao hipotra raha ny olona mahay mandray andraikitra kely ohatran'ireny dia hoe tonga ve dia gatra kosa no atao hoe tena tsy rariny kosa zany a. Vaovao avy any amin'ny faritra Menabe voatazana manodidina ny 20 isanjato ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Menabe raha voasikajo faritra Mena indrindra tany aloha ny fampandraisana andraikitra ireo TAV tanora aro ny vahoaka no paikady iray nahazona izany vokatra izany nomena toromarika androany ireo tompona andraikitra isanambaratongany eo anivon'ny Gendarmerie ao Menabe itazomana sy ahazona vokatra tsara trany eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy itazomana ny fatokisan'ny vahoaka. Sitrakaranjenarso TV Plus Morondava. Paikady naomby ary nahitambokany amin'ny fametrahana sy fitazomana ny fandriam-pahalemana ato Menabe ny fampandraisana andraikitra feno ireo vahoaka ny fotony nantsoina amin'ny anarana Tava, tanora aro ny vahoaka. Paikady iraisan'ireo vondrotompo-paritry ny Gendarmerie-pirenena rehetra anivon'ny vondrotompo-pleuvana Menabe tarihin'ny colonel Fanevarsion Omiary Ralayavy. Voatazona eo amin'ny 20 isanjato amin'izao ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra Menabe ny fanampim-baovao aray. Nisy moa androany ny atrikasa nanomezana toromarika sy nampitana ireo paikady rehetra ho an'ireo tompona andraikitra isanambaratonga eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena.
ato Menabe nitronon'ireo manam-pahefana maro eto anivon'ny faritra. Gamba tsapatsika fa miamitombo andro manalina ny ambana ny fiarahamonina eny ary ny tanjo nefa dia fiarovana ny androm-panjakana ny vahoaka sy ny fananana. Raha mijery an'ilay ambana amin'izao indrindra ty fivoaran'ny teknôlôjia ty dia hita fa tokony hanana traikefa bebe kokoa ny mpitandro filaminana indrindra moa zandary izay metsehatra na aty andrenivohitra zany ambanivohitra indrindra amin'izany ambana izany mihamanana fasihina ny olona amin'ny endrika maro samihafa ary hoentina fandemena na koa fiarovany tenany koa amin'izay zavatra menjady aminy sy ny ataon'ny mpitandro filaminana aminy. Dikan'izay hitazomana ny endrika zandarmeria na ameren'ny endrika zandarmeria araka ny tokony misy aty amin'ny faritra Menabe dia sady koa hamaliana ny hetahetan'ireo vahoaka izay natao harovana ireo amin'ny reto zandary izay voakaramana vahoaka ihany zany dia natao zao atrikasa zao mba hahatonga reto zandary reto ho maty ihany sy afaka fanerasera amin'ny vahoaka ary koa hanana an'izay hoe traikefa mifanaraka ny toetrandro amin'izao. Izay angamba ny tena ny masonay ary koa ny antony izao atrikasa zao. Eo koa ny hoe hijerenany ny tahany tsy fandriampahalemana taloha sy ny inany paikady atao mba hanatsarana an'izany isaky ny distrika mba eo koa ny fifaninanana izay efa natao napetraka moa ny fanampy tamin'izany fotoana izany hoe mba misy laharana voalohany faharoa fahatelo arakaraka ny kompania anankitelo izay fehezina ato amin'ity région Menabe. Andrasana aorian'izao ny ahatonga ireo zandary atokotena sy ho atokisan'ny vahoaka ny ovan'ny endriky ny asa ary iakarany vokatra ho ambony hatrany mahakasika izay fandriampahalemana izay. Tao rahantsika izao ny resabe. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny 7 Mey 2024 andro tsy fiasana fa andraisan-karama fankalazana ny Idalada. Vaovao faran'ny fil d'info official mampiseho anatin'ny pejiny voaheloka higadra herintaona tranomaizina i Jean-Pierre ilay lehilahy antsotson'ireo vehivavy nietsika mbalavelona tao mandry tsara. Chasse info mampiseho anatin'ny pejiny naneho ny hevy ny Ando Andrianjafy manoloana ny fandokoana ny baobaba ao Mahajanga. Ataovy amin'ny plaky manodidina azy ny faneho-pitiavana ny Mahajanga fa aza atao tatouage amin'ilay baobabe. Mampidi-doza ho an'ity arbre emblématique ity ny fandokoana azy amin'ny peinture à huile satria misy akora simika mety hanapozina sy hanimba ny hodiny, hanakana ny fanakalozan-drivotra ary hampahalemy tsikelikely ilay hazo. Tsy support publicitaire ny baobab fa vakoka sy karazan-kazo arovana. Lifa-bota Jaonarivony mampiseho anatin'ny pejiny ambany lalana Itosy miditra trano amin'ny andro atoandro ny Jiolahy. Saika andolana ny mpanampy an-trano ka ny antso sy vonjy iray mpanampy vaky nandositra izy ireo. Lasan'izy ireo ny finday. Manaitra ny sain'ny fokotany sy ny manodidina ary mpitandro ny filaminana tompoko. Actualité économique Madagasikara mampiseho anatin'ny pejiny sehatry ny Soltany mandinika ny fafahana manodin'ireo akorana hafa eto an-toeran'ny Madagasikara. Mifantoka amin'ny fanodinana eto an-toerana an'ireo akorana hafa miaraka amin'ny vinavina nanganana raffinerie ny lettre de politique du secteur pétrolier aval. Vaovao natolotry ny ministeran'ny angovo sy ny akorana hafa. Tanjon'izany mba namafisana ny fiarovana arangovo eto amin'ny firenena. Alohan'ny anatanterahana izany nefa dia izy sy ny fanadihadiana atao hanimbanana ny fahafahana manatanteraka ny tetikasa. Ity fironana ity dia miorina amin'ny mety potentiel pétrolier satria misy bloc maherin'ny 570 voarakitra ka ny 900 amin'ireo forage exploratoire natao dia manome toko ireo famantarana. Fa miditra amin'ny fotoana ny ahitany ny faritra Androy tsy ampiny rano sy mba ihany koa ny tontolo iainana anisan'ny nouvelle-amérale nandritra ny colloque momba ny écosystème sy ny fampandrosoana lovain-jafy ireo olana mahavoakasika ny faritra Androy ireo izay notanterahina atao amin'ny université Anjobaklala Androy. Eliza Hermana no mitarika antsika ny andindiny izay.
Notontosaina teto amin'ny Université Anjobaklala Androy ny colloque momba ny écosystème sy fampandrosoana Lovanjafy amin'ny faritra Tsimon'ny Nosy mavoakasika indrindra ny faritra Androy ho fanjinina ny olan'ny rano eto amin'ny faritra. Nandray anjara tamin'izany ireo mpampianatra mpikaroka, mpianatra sy tompon'andraikitra isan-tsokajina. Nandritra izany no namelabelarina fa miatrika olana lehibe ny faritra Androy amin'ny haintany tsy fampian'ny rano sy ny fahasimban'ny tontolo iainana izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina indrindra amin'ny fambolena sy ny fahasalamana. Tsy vitany nanome lalana ihany moa ny ministère ny enseignement supérieur fa mbola nanampy arabola sy ara-pitaovana ihany koa na ahafahana natanteraka an'izao hetsika lehibe izao ho tombotsoa ny faritra Androy ity, ho tombotsoa ny faritra Anosy, ho tombotsoa ny faritra Antsimandresifana fa ho tombotsoa ny firenena malagasy iray manontolo. Izao moa no natao mba hampitomboana ihany koa ny taux de visibilité ny fisian'ity Université Anjobaklala Androy ity. Miara-miasa amin'ny faritra Androy ny faritra Anosy ao anatin'ny fampivelarana ny université ahafana manitatra ireo lalam-piofanana jory ny Université Androy sy Anosy. Zava-dehibe izay ataona eto moa dia miara-miasa izahay Androy sy Anosy, zany hoe miezaka izay manatratra an'ilay hoe complémentarité, tsy mifaninana fa mifanampy, mifameno ny parcours sy ny mention izay atsanganay. Soskevitra avy amin'ny président université Andriamatoa Dr Veriza Francis Roberto izay nanolotsainanay sy nitarika anay amin'izao raha zavatra zao dia isaoranay betsaka izy, isaoranay eto koa rarotina ny nanomezan'ny fanjakana anay hoe autonomie amin'izao lasa université izahay Androy sy Anosy. Fa ny 500 ny fampiasam-bola atao amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia voahodinkodina amin'ny fanaovana osika avokoa araka ny tatry ny ACFE na ny fikambanan'ireo manam-pahaizana momba ny ady amin'ny osika. Voakasika izany fanaovana osika izany na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ampiasaina amin'ny tsara-dalàna hoe volam-pahambola io kanefa tokony ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny orinasa iray na ho an'ny firenena iray manontolo efa tafapetraka eto Madagasikara araka izany fikambanan'ireo manam-pahaizana momba ny ady amin'ny osika na ny ACFE rafitra iraisam-pirenena miady amin'ny osika. Araka ny tolo-kevitra izy ireo ilaina mametraka rafitra mahaleo tena ary ihany koa ny fampiasana ny fahaiza-manao iraisam-pirenena iadina amin'ny osika eto Madagasikara. Anisan'ny tondra ny fahaiza-manao mikasika izany ny ACFE raha vaotanteriny mamoteny rembololona eo amin'ny saliny Omega Ranavy. Efa tsy mahaleo tena intsony ny rafitra misarona ny ady amin'ny osika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Efa maro ireo fanovana nentina amin'ireo rafitra manokana napetraka, tokony isana izany teo aloha vokany anisa manana salanisa ambany hatrany Madagasikara amin'ny lafiny fanaovana osika tafiditra anatin'izany ny fanaovana kolikoly. Ny zavatra rehefa tsara dia tampina doko dia tady fomba hafa amin'izay ny mpanao kolikoly. Mpanao kolikoly manana ny rezony, manana intereo arovana ny mpanao kolikoly. Dia tady fomba izany. Dia inona ny zavatra misy tateoria namoaka lalàna indray nanamaivana indray izy ny sirosepak. C'est censé contrôler anay ilay ny solona tsy membre tao na ny biampona na ny samify anatao observateur. Iza sisa membre tao anatiny tao président sisy sy les sociétés civiles anay sisa en minorité. Dia nanomboka tao zany tsy voafetsona na sistema. Ahitan'io fanaovana osika eo avokoa ny sehatra rehetra raha ny fanazavana, voakasika izany na ny sehatra tsy miankina na ny sehatra miankina fanjakana. Voahodinkodina amin'ny fomba samy hafa izany tahaka ny fanaovana kolikoly na ihany koa ny fakana tombony tsy araka ny tokony ho izy. 10,000 ny vola na ny chiffre d'affaires na ny revenu na entité anankiray na ny vondra anankiray dia lany amin'ny fraude. 10,000. Raha resitsika hoe ny firenena zany no entité anankiray 10,000 dia makaiza. Zay le fanontaniana. Ny ato amin'ny ACFE koa sarotra ilaza hoe dia iady afoana an'io sarotra teny hoe foana. Mba farafaratsiny dia mba mihena.
de 500 mba mena 300 mena 200 de fa misy ampahana entina ohatra hoe manamboatra lalana manamboatra hôpitaly manatsara ny karaha mampiasa mpanjakana zay zany zavatra misy. Efa tafapetraka eto Madagasikara araka izany fikambanandreo manam-pahaizana momba ny ady amin'ny osika na ny ACFE rafitra iraisam-pirenena miady amin'ny osika araka ny tolo-kevitry ireo ilaina ny mametraka rafitra mahaleo tena ary ihany koa ny fampiasana ny fahaiza-manao iraisam-pirenena hiadiana amin'ny osika eto Madagasikara. Anisan'ny tondra ny fahaiza-manao mikasika izany ACFE nisy androany ny fifanakalozana momba ny ady amin'ny osika izay nijerena manokana lafiny fitantanana ny fahitsiana ary ny ady amin'ny osika anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao raha ny fanazavana. Ireo vaovao tapatapany no anohizantsika ny fampalalam-baovao. Sehatra ny fitaterana tsy tokony hiakatra intsony ny sarandalana ho an'ireo taxi brosy miasa ao amin'ny distrika Nisandra ho ny solomavi-mboaka voafidy tao an-toerana. Sarandalana izay efa niakatra nanomboka tamin'ny sin'ny aretina Covid-19 noho ny fanajana anelanelana. Ankehitriny efa niverina ho tonony teo aloha ny seza anaty fiara saingy ny sarandalana tsy niova intsony. Noho izany tsy azo ekena ny fikasan'ireo mpitatitra mbola mpiakatra izany amin'izao ho hiatranony ny solomavi-mboaka voafidy tao amin'ny distrika Nisandra. Etsy ankilan'izay hiteraka fiakaran'ny vidim-piainan'ireo mponina ihany koa izany ka tsy azo leferina. Nisy tokoa io fangatahana ataony filohan'ny mpitatitra ao Isandra io tany amin'ny ATT. Ka eto moa efa nisy ny teny nataoko an'ireo tompon'andraikitrareo hoe tsy mety ny ampiakarana izany frais zany ao amin'ny distrika Isandra satria ny antony dia zao. Tamin'ny andron'ny Covid tamin'izay finisy filazana fa 3 par isaky ny bankety ny plasy ao amin'ny raha satria misy langelana zay hajaina. Dia tamin'izay nangataka nareo nampiakarina amin'ny frais. Rehefa niverina tsy intsony Covid tsy nahegnanareo ny frais fa najanonareo amin'ny frais niakatra. Dia eto rehefa nisy fiakarana carburant kely dia iny koa nareo fa hampiakatra ny frais. Ka eto efa nilaza tany amin'ny direkteran'ny transport zonal ny tegnako. Ny teny koa tamin'ny ATT tsy hampiakarana ny frais io. Izay no mahatonga anazy solomavam-bahoaka ka miezaka mafy aho ny hagnamboarana an'ireo point noir. Ary eto moa dia tena ataoko hoe mampitanjana nareo mpitatitra ny tegnako. Rehefa tsy mety aminareo io frais io afaka miala tao nareo mandehana agny amina commune hafa distrika hafa agny nareo manao ny asanareo fa zaho Isandra naovanao fampiakarana frais. Efa nisy ny fampiresana teo amin'ity solomavi-mboaka voafidy tao Isandra ity sy ny teo anivon'ny ATT makasika ity raharaha ity. Isy araka izany ny dinika sy ny fampiresana atao amin'ireo mpitatitra amin'ny herinandro avy izao. Nidina an-dalambe mitaky ny hamerenana an-tany ireo mpona ao am-pilao toka fokontany ampamakiam-bato anatin'ny fatranosy androany. Misy manala amin'ny tany izay efa misy fanorenana sy fambolena nataon'ireo mponina efa 20 taona mahery ireo mponina araka ny fitarenan'izy ireo. Trano hatrany amin'ny 700 isa amina velaran'ny tany mirefy 230 hektara no efa misy fanorenana. Efa nisy ny taratasy fanamariana ny fampiatona ny fakana ny tany amin'ny vahoaka ihany koa nivoaka ny taona 2024. Amin'izao fotoana izao anefa misy manala amin'ny tany indray ireo mponina. Miantso ireo tompon'andraikitra mahefy izy akaiky ity olona ity ireo mponina eto amin'ny fokontany Ampamakiam-Bato. Efa nanomboka tamin'ny 2006 aho nipetraka teto. Tsy nisy nanakosekahin raha raika agnatin'ny 2006 jusqu'à 2026 io. Ira zahay tonga zao 2026 zao misy manampahefana magnafaka anay amile tany. Izahay fa nangalava volo tany ao laha tamizay. Hitareo tsara i amizao fa misy fagnatsarana an'le tany. Dekapevako le tany amizao. Izy mbola tsy ny dekape de tsy nisy pijery eo agnaty 0 taogna zay. Ire tampatsy 30 taogna midekape an'le tany raha amizao. Mivoaky ny mahatsara an'le tany eo mi 410 androany zay nametagna pilaka tany eo hoe tsy azoko dira. Eo tompoko no mahagagay satria izahay mipetraka etoy maro tena maro eo mity tragno eo mity 700. Izahay misy tragno 700 le hoaiko raika avao tieretserete indaty zay hafaha. Izay ro mampalahelo ah. Ngavy ny filohan'ny fanavaozana zany tegna koa mba hijery akaiky zany zay zavatra manjoany ampilao toka zao miradrome
satria olo marobe io mipetraka ao anatin'ny aerodromiako sa agnatin'ny 20 taona iaby izy io tsy nisy mpanakosiky hatram'izay androany izy vao misy mpanakosiky misy ty hagnesotra zany ka izay mahatonga anay mitaraina magnambara anao filohan'ny fanavaozana mba hijery akaiky an'io fa maharary gny tegnanay mikasika an'io satria zahay olo mpitadiaravinahitra zahay. miditra amin'ny andiany faharoa ny hetsika Aero Expo izay fampiratiana mahakasika ny sidina anabakabaka sy ny tontolo manodidina izany eto Madagasikara. Ny 30 Mey no anaovana ny fampiratiana izay fotoana natao ampahafantarana sy faneraserana amin'ireo mpiantsehatra amin'ny tontolo ny sidina anabakabaka. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 25 taona ny tafika anabakabaka malagasy ihany koa izany. Nanambara ny mpikarakara fa hiavaka ity hetsika ity noho ny fahamaroa ny tolotra omena ireo mpitsidika toy ny fampidirana amin'ny sidina izay misokatra ho an'ny rehetra ahafahan'ny olona manao fitsidiana anabakabaka manodidina ny tanànan'Antananarivo amin'ny fiaramanidina. No fangatahan'ny olona zany dia ho izahana natao maromaro ny tolotra amin'ity deuxième édition ity ary ny izahana ihany koa tsy hoe lafo be fa mba zay hoe manakaiky vahoaka zahay akoatran'izay moa zany ny 30 volana Mey io ihany koa ny hariva dia misy les soirées nuit des ailes zay atao amin'ny CCI Vato izahana ho tazomina le ilanatsiny amin'le teny frantsay le prestige les valeurs efa acquises le nafatarana anay hatramin'izay tsy ho avela intsony famitoetrany kosa ny lalana Kopikole andian'ny fasivy izay niala teto ny foben'ny TV Plus Madagasikara androany 20 ny volana Mey izy ireo ary azo ny lalam-pirenena fahafito rehetra ino entina amintsika eto amin'ny fahitalavitra ihany ny lalana rehetra lalovan'ny Kopikole andian'ny fasivy fanazavana. Ny ainga teto Antananarivo anio fa 20 ny volana Mey indray ny ekipan'ny Kopikole andian'ny fasivy ary andalana iazo ny lalam-pirenena fahafito ho any amin'ny faritra atsimo Madagasikara izy ireo amin'izao fotoana izao. Ho avy hitondra hafaliana amin'ny alalan'ny découverte Madagasikara ifampizara talenta amin'ireo mpandray anjara mavitrika amin'izany hetsika izany. Koa miomana ary fa tsy ho ela dia iona aminareo ny Kopikole andian'ny fasivy. Miainga anao ny faritra atsimo iray manontolo atsimo iray manontolo manomboka eo fianaratsoa dia mihazo ny toliara miakatra miakatra toa Betoka akoatra ny toliara moa zany fianaratsoa toliara dia makeo Betoka dia aorinan'ny Betoka dia ifanadina dia mananjary tafiditra mihitsy mananjary ny avy any mananjary tsy voatery hoe hiazo ny ifanadina araka ny efa fanaontsika taloha fa tena atao mihitsy anakekezana ny mpakafiny lalao Kopikole dia aorinan'ny ifanadina zany dia ho any mananjary ekipan'ny Kopikole ary avy any mananjary mamarana ity totsika hoe kastina amin'ny tapany atsimo ity dia hiazo anambositra ny ekipan'ny Kopikole. Anomboka ao fianaratsoa ny hetsika ary toy amin'ny toerana hafa toy an'ny Toliara, Betroka, Ifanadina ary Mananjary. Koa manasantsika rehetra io manandray sy hiatrika ny ekipa Kopikole amin'ity andian'ny fasivy ity. Eo Mananjary no tena faritako satria ambositra ho eo no amarana an'izay fitsidiana ny amin'ny tapany atsimo zay ho an'ny Kopikole ka izay tanàna tsy voatonona zany isan'izany manakara dia manjoy makao Mananjary amin'ny alahady faha 30 ny volana Mey ny fifantsana ao Mananjary dia nizao dia efa tokony soratra anarana. Koa manantenantsika rehetra mba ho tonga maro hiaraka sy hankafy ny hetsika miaraka amin'ny ekipa hoentony namana hoentony fianakaviana entony rehetra fa izy fotoana tsy ahidonoana iarahana amin'ny Kopikole andian'ny fasivy. Vaovao avy any Tamatavy notokanao Malalarby 20 Mey ny centre d'affaires vaovao ho an'ny BRFI Banque Madagasikara ho Toamasina ivitoerana natokana ho an'ireo mpanjifa rehetra ny BRFI Banque omena tombony manokana amin'ny centre d'affaires vaovao ireo mpandrara ara-toekarena madinika sy goavana ho Toamasina fandraisana anjara ny BRFI Banque Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena ny faritra Atsinanana fa indrindra andrenivohitra ny faritra ny centre d'affaires vaovao mampiavaka ny centre d'affaires ny BRFI Banque Toamasina ny fisian'ny GAB afaka akana vola sy androtsahana vola na versement. Solonirina Patrika sy Emsa Judika TV Plus Toamasina no mitasy antsika ny andidin'izay.
ny ampiraindreny masovony BZF bank eto Tomasina ankehitriny. Ankoatrany masovo ao amin'ny arabe ny falivantena ankaiky ny Superu dia nisokatra indray ny centre d'affaires BZF bank Madagascar ao amin'ny boulevard Oganière ankaiky ny ABC. Ity ny masovony BZF bank faharoa eto Tomasina. Omena tombony manokana amin'ny centre d'affaires ity ireo mpandraraha madinika sy salansalany fa indrindra ireo mpandraraha lehibe eto Tomasina. Eo ihany koa ireo orinasa sy olon-tsotra fanakakaizana misimisy kokoa ho an'ireo mpanjifa sy fandraisan-anjara ny BZF bank amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny faritra ny sinanana fa indrindra eto Tomasina renivohitry ny faritra izay avokavoka ara-toe-karena ny firenena no antony nangana ny centre d'affaires. Alors le centre d'affaires de Tamatave a un rôle clé dans notre stratégie commerciale. Le rôle clé, c'est de développer les grandes entreprises au niveau de Tamatave. Et en développant les grandes entreprises, nous comptons contribuer au développement économique de la région, dans Tsinana en général et particulièrement de la ville de Tamatave. Donc c'est ça le principal rôle du centre d'affaires. Nanokatra an'ity centre d'affaires ity moa zany BGF Madagascar satria te hiara-iasa akaiky amin'ny mpandraharaha eto amin'ny faritra Atsinanana. Noho izany dia vony izay mandray ho an'ireo olona manana vinavina arak'asa, ireo société zany manana mila fanohanana avy aty amin'ny BGF Madagascar amina resaka fandraharana dia vony izay mandray ny zareo ary natao ho an'izay mihitsy izy ity. Mampiavaka ny centre d'affaires ny BZF bank eto Tomasina ny fisian'ny gaby afaka akana vola sy androtsana vola na versement. Ny BGF zany sady afaka akana vola izy no afaka anaovana versement koa. Zany hoe raha ohatra manokatra compte ato amin'ny BGF ianao na eny amin'ny Chopu na eto amin'ny centre d'affaires dia afaka maka vola amin'ireo gabinay ireo ka iny kartanao iny no ahafahanao koa manao versement na vola amin'ilay gaby. Nitokanina tamin'ny fomba ofisialy omaly alarobia 20 ny volana May ny fisokafan'ny centre d'affaires vaovao ho an'ny BZF bank eto Tomasina. Fitokana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fafito amby folo taona ny BZF bank Madagascar ary fa folo taona ny joroany teto Tomasina. Anisany nanafana ny lanonana fanokafana ny centre d'affaires ny BZF bank ao amin'ny boulevard Oganière ankaiky ny ABC eto Tomasina omaly alina ny mpanakanto Denise. Fa fanakosa ny fiarahana miaraka amin'ny hetsika rehefa be andiany faharoa ny alatsinainy ny Pentecôte ho avy izao eny Analamanga Park afana ny sehatra iarahana amin'ny tarika reko sy ny Tempokaiky ary anao ny fanafanana izany amin'ny alalan'ny Zomba kosa itsira marola amin'ny sivora maraina ny sokatra mivavady eny an-toerana ray alina ariary ny vidibidirana tsotra raha toka 4 alina ariary izany ho an'ny viby hoaratsika ny fanadidina. Efa vonina ve Rêve-B 2e édition iarahana amin'ny Reko sy Tempokaiky ary tsira marolahy. Efa ianareo amin'izany Reko sy Tempokaiky. Ataoko mbola tsy tafiaraka mihitsy ngamba zany hoe niaraka tamin'ny hoe Tempokaiky sy Reko zany tena ambiance hafa be mihitsy zany ka dia manasa anareo zay. Matianina amin'ny Zumba. Analamanga Park, aminay de Pentecôte avizao fotoanatsika mbola tena rezy hafa mihitsy koa zany Reko sy Tempokaiky zany ao antsika mahita anazy ahoana mivoaka. Au Analamanga Park moa le de Pentecôte io pique-nique géant de 10 000 ariary ny billet tsotra 40 000 ariary ny VIP. Et lundi de Pentecôte 25 mai manomboka amin'ny 6 ora maraina eny Analamanga Park. Pique-nique géant tena hoe géant mihitsy satria le toerana ngeza be dia be ny activité azo atao ao misy arina hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny be zay tonga mahazo anjara. Daondray ary isika hiaraka irevo miaraka amin'ny fianakaviana ahafahanao manao ireo aktivité rehetra toy ny piscine, foot, boule, basket, pique-nique, espace enfant miaraka amin'ny animation DJ. Rehefa une fois zany ianao tafiditra ao amin'ny Analamanga Park dia gratuit daholo ny
activité rehetrarehetra 10 000 ariary dia hoan'ny tempo kaiky manokana moa zany zay dia zay telolany ho avy eo lovanao fa aza diny fa mbola hiaraka ao tsika lava dia lava spectacle raha ialariary monja sy efatra lariary sady mijery réussite boka ihany manao andro activité rehetra tsisy voafatsony am'zany nay be io zay fa mila andejo Pentecôte any Analamanga tempo kaiky sy reko Atouti Miarcroix, c'est Mikriana Awantiga. Lundi de Pentecôte Rêve B, 12e édition. Yara Namni, Rekusi Tempo Cake, Aritira Marlash, Matian Namni Zumba. Ni lundi de Pentecôte 25 mai, Manum Kamni Sivura Marine, et Nalamanga Park. Ivu Amni Valura Marine and Vavad. VIP, 40 000 lariades. Amban Chapiteau, Miss Table 6 chaises. Armi Billet Souk, 10 000 lariades. Et phase notifin Omni Super Musique Analakilch. Il faut avoir une activité riche. Partenaire 4 Express. toetransika ato anatin'ny fampalalam-baovao misokatra androany faraka amin'ny roapolo mena amin'ny roapolo sy roa arivo ny Cosmos Andraro izay ahitana ny tolotra manokana amin'ireo entana maro samihafa ka manomboka ny iraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny telo amin'ny roapolo me enina amin'ny roapolo sy roa arivo ny fihenam-bidy hatramin'ny fitopolo isanjato tanjona ny anakay kokoa ireo mpanjifa ary hanome ny filany amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro azy Andriatsalama mitatra antsika ny andidin'izay Faraka amin'ny roapolo ny volana mea no misokatra ny magazin eto amin'ny Cosmos Andrahara. Ity magazin ity zany dia tena hoe nosokafana tena hoe manokana ho an'ireo mpiasa manodidina ety Andrahara ety satria araka ny fatatsika moa fa ety Andrahara dia anisan'ny zone commerciale izay natonga ny Cosmos anokatra an'izany ary izay no etaetany ireo olona ireo dia tonga izay androany miaraka amin'izay fanokafana ny magazin izay. Ny hitanareo ato androany dia misy ny remise hatramin'ny fitopolo isanjato be zao zany hoe androany faraka amin'ny roapolo raha pitsy faharoa amin'ny roapolo ary tsy mifarana zany raha tsy amin'ny fahatelo amin'ny roapolo ny volana mey izao. Ny entana moa araka ny fatatsika marque originale daholo misy ny garantie misy ny service après-vente mahasamy hafa an'ity magasin ity magasin hafa Cosmos l'électroménager ny tena mibahatoerana atao misy ity ny audiovisuel ny resaka téléphonie ary ireo outillage maro isan-karazany hitanareo zany hoe tena ilain'ny olona andavanandro no hitanareo amin'ity magasin vaovao ity. Ho an'ny entana voafantina izay remise hatramin'ny fitopolo ny isanjato izay eto aty Andrahara ireny any hatramin'ny asabotsy izao. Zany hoe hitanareo any amin'ny tambajotra tserasera ny Cosmos Madagasikara any ireo entana ahitana izay promotion izay ary azadiny ihany koa fa misy ihany koa ny promotion fête des mères ato amin'ny magasin sy manerana ny nosy ny tolotra mahazatra rehetra ny Cosmos dia hitanareo ihany koa ato amin'ity magasin ity any amin'ny magasin rehetra manerana ny nosy. Fantanterahana androany tao amin'ny Galaxy Andraharo ny fanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny international tourisme affaires Madagasikara sy ireo permis antoka amin'ny sisiny etsika ho tanterahana ndraiky amby folo jona hatramin'ny efatra amby folo jona ho avy izao eny amin'ny sisy vato rano vavotatery ny Sam Andriamaefa. Ny fanaovan-tsony fiara-miasa ity moa zany no fahatelo farany izay atao amin'ity andian'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny ITM sy andian'ny fahatelo amin'ny IHM. Ity no mamarana ny ataoko hoe ireo fanomanana rehetra vonona izay eo amin'ny office national nation ministère ny andrainareo amin'ny andian'ny faharoa ambin'ny folo zany amin'ny ITM sy IHM izay eo amin'ny CCI Ivato manomboka amin'ny alakamisy faha 11 ka hatramin'ny alahady faefatra ambin'ny folo volana jona eo amin'ny trano eva misy 10 no tazantsika amin'izany tsy latsaky ny 30 000 ny visiteur endrasantsika dia vonona izay andrain'ny tsika mpanjifa tsika daholobe tsika matiany eo amin'ny sehatra ny fizahantany manasana sahady ho avy amin'izay andian'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny terme.
présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar, monsieur le directeur général de l'Office national du tourisme de Madagascar. C'est avec un immense honneur pour moi de prendre la parole au nom du groupe TV+ Madagascar afin d'adresser nos remerciements au ministère du Tourisme et à l'Office national du tourisme de Madagascar pour la confiance accordée à la chaîne TV+ dans le cadre de ce partenariat. C'est aussi un honneur pour TV+ Madagascar, qui en est à sa 27e année d'existence, d'assister à la pérennité du salon ITM et plus récemment du salon IHM. Nous vous remercions de nous avoir choisi comme partenaire média. Bon salon, bonne visite à toutes et à tous, les 11, 12, 13, 14 au CCI IPAD. Merci. Sokosika dia anaraka ny voambolana. Ity indray ny voambolana tokony ampiasaina sy ifankazarana amin'ity androany ity, somokotra. Ny hevitry ny voambolana hoe somokotra dia hoe rivo na variana mifantoka amin'ny fanaovana zavatra anankiray na maromaro. Amin'ny teny frantsay, ny azo anikana azy dia ny hoe absorber na ihany koa hoe concentrer. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ho fiomanana amin'ny fanatotosana ny fandarana antsoina hoe miobi. Eto amin'ny TV+ Madagascar dia somokotra ery ny ekipa miara-mientana sy miara-misalama mba ho tomombana amin'ny atsakany sy andava ny fandefasana izany isa na lahady. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Somokotra ny zaza mpiadina miatrika ny azaolana na koa hoe kajo ny foto-drafitrasa fa ny fitondram-panjakana na isa-tsokajiny aza efa somokotra ery nanao azy iriny mba hisitrahany daholobe ny soambonany. Rehefa izay ny fantatsika dia azosika malagasy ampiasaina amin'ny davanandro amin'ny tokony ampiasaina azy ity voambolana hoe somokotra ity rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV+ Madagascar. Totsika hijery ny oraoe. Nda mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Siny Orange, eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur, action. Salama Ramsey. Miura atao amin'ny beauty clinique mandrainao iny anazana ampiananao. Salama. Sirala jejo moa zany ny afatarany olona ana. Nareo vatra produit-na tare. Iny tompoko manana karazany maro mihitsy zay. Misy manala-panda, cerne, mony, point noir, rousseur. Tsy misy tonga dia mitambatra zay rehetra zay to dia mivoaka bogosy ndray a. Eny misy ihany izy fa misy karazany roa, misy zany hoe blème manko ty. Masaky ny étale. Masaky l'étale. Tsy namenaka tare tena ery nanana berety. Ianao ve teo fotsifotsy? Sa teo fotsy a teo bogosy fa tena blème aloha alany ty mampaporozy ty fa ataon'ila fanalana hoe porozy ny tanàna. Misy menaka zay vidiko tena sy teny amin'ilay aty le menaka manala tasy, manala panda, manala mono, manala hodipoty dia vita amin'ilay dia volosorako dia vadiko indrindra nge mamaivay be mangiry firy io tareko io. Samy fe? Dia misy ny teny hoe makanisa ty dia zay mba saiko antaneko anao afaka mety possible ve ny anositranana an'io. Possible mihitsy fa torohevitra fotsiny ianara amin'izay manatona professionnel foana rehefa manao zavatra ny tare fa tsy aza manao an'ireny amin'ny sisisisiny rehefa manimba tareny ireny. Mivarotra an'ilay raha mahatonga mivarotra an'ilay produit igny eto dia fotsifotsy manjakely mihitsy zay mba naresy lahatra. Ka mety hoe zaka ny tarehany fa tsy zaka ny tarehanao le izy. Zay le izy. Mety mba possible analana an'ity. Mbola mety hiverina amin'ny publicité ako zany. Mbola mety hiverina. Tsy ataon'ilay lasa misy tasy be na ohatra zany. Ty zao izy raha teo fotsifotsy ianao. Tare, samy vatana rehetra mety atao fotsifotsy daholo. Tare aloha le resakintsika eto. Amako manana faratra mainty be zay ny ao amin'ilay izy tsy teneniko. Tare aloha le resakintsika eto androany fa rehefa sitrana tarehanao dia afaka mijery an'izay produit zay indray tsika. Fa ianao zany tsirana fa mety amin'ity menamenako ty. Mety tsara mihitsy io. Fa dia izy nge efa misy karazany ao anatiny Ramsey. Efa ao anatiny ny crème, ny savony, sérum, multivitamine. Le savony ty angam zany tsy mampiasa savony fa sa atao amin'ny tarehy savony io. Ataonao amin'ny tanana io fa tsy ataonao direct amin'ny tarehy ka. Tsy izay dokafana fa tsara dia mety avokoa raha momba fahasalamana, tsara indrindra ny manatona ireo matianina amin'izany. Coupé dans la boîte.
zay no metrahako ny mandra-pitafo amintsika rehetra ny tonga trano itonany songadinakosy gracia andria tsy toerina vao makasika ny fampianarana ambony atintsika atao anatin'ny songadina maro ny ray aman-dreny sy ny mpianatra no misafidy ireo sekoly manana fahazondalana ara-dalàna ahitana ny homologation sy ny habilitation mba hahazoana antoka ny kalitao ny fampianarana sy ny lanjany diplôme efa maro ireo université nahazo habilitation sy homologation no mampiseho fahombiazana ka ahafahan'ny mpianatra miroso amin'ny asa sy ny fianarana ambony na eto antoerana na any ivelany manamafaitrany ny fanaramaso ny ministerany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba hiantohana fa manaraka ny fentra ireo sekoly ambony tsy miankina rehetra mikandrem-bolaza sy arifidirakotom-panalana mitatra asika izay songadina izay ny tombobe nisy san'ireo université tsy miankina eto Madagasikara tao anatin'ny taona vitsy. Maro amin'izy ireny no misy safidy ny hanokatra sampam-pianarana vaovao mba hisarina mpianatra sy hamalina ny filan'ny tsena. Raha izany aza nefa dia miteraka fanontaniana lehibe eo amin'ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanarahan-dalàna ny fisian'ireo sekoly ambony sasany tsy manaraka ny fipetra takin'ny fanjakana, indrindra eo amin'ny habilitation sy ny homologation. Fahazondalana omen'ny ministera misahana ny fampianarana ambony ahafahan'ny université iray mampianatra taranja na lalam-piofanana manokana ny habilitation. Midika izany fa vao marina ny kalitaon'ny programa mpampianatra ary ny fitaovana ampiasaina. Etsekilan kosa faneken'ny fanjakana ny diplôma avoakan'ilay sekoly ka manome lanjo ofisialy azy eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fanohizana fianarana ny homologation. Misy anefa ireo université tsy miankina mbola mampianatra nefa tsy nahazo habilitation na koa mamoaka diplôma tsy mbola nahazo homologation. Vokatr'izany maro ireo mpianatra no very fotoana sy vola noho ny tsy faneken'ny fanjakana na ny orinasa sasany ny diplôma azony. Teraka ihany koa izany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Maro noho izany ireo ray aman-dreny no misy safidy ireo sekoly manana ny habilitation sy homologation mba tsy handiso fanantenana azy ireo. Mioto ny vokatra tsara ary mahazo antoka no avy ny hamiratra ireo mpianatra rehefa misafidy ny université tsy miankina manana ny habilitation sy ny homologation. Anisan'izany ny université tsy miankina iray izay manofana paramède. Misy ihany koa ireo izay efa miasa nefa mbola nisafidy ny hianatra. Anisan'izany ny renim-pianakaviana iray izay efa nanana ny asany saingy mbola nisy safidy no mpampivelona ihany koa. Niverina ny hianatra izy ka ny université tsy miankina sady manana habilitation no manana homologation no nisafidiny. Nahazoany ny larana voalohany izany safidin'izany. Tonga nanana an'ilay fianarana zany nanatanteraka nofinofy hoe mba faniriko nanao an'ity safidy ity efa hatramin'izay dia na efa lehibe efa mère de famille dia efa miasa sy ohatr'izany araka ny fantatro dia izy mihitsy ny université na paramède fantatro voalohany teto Madagasikara teto Antananarivo. Manoloana izany, nanamafy ny fanaraha-maso ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra. Atao ny fitsirihan'ireo université, fanamarinana ny fahafenoan'ny ato tantaratasy ary fanakatonana ireo sampam-pianarana tsy manara-dalàna. Tanjon'izany ny etoana fa mahazo fampianarana araka ny fenitra sy diplôma manan-kero ny mpianatra malagasy. Maro amin'ireo université ny fananana ny habilitation sy ny homologation efa ela ary nahitan'izy ireo fahombiazana hatrany izany. Maro ireo mpianatra efa nivoaka no efa lasa lavitra noho ny faneken'ny iraisam-pirenena ny diplôma. Tsy ho latsa-danja amin'izany ireo nivoaka androany. Rehefa vita moa fianarana ohatran'izao rehefa mahazo diplôma ny ankizy izany misy licence sy master 1 amin'izy ireo mbola afaka manao fianarana avy hatrany izy afaka miditra koa misehatra ny asa avy hatrany manana ny habilitation sy ny homologation avy any amin'ny mesure presse sy ny fonction publique izany hoe afaka miditra misehatra ny asa rehetra izay tiana atao izy na andeha ho any ivelany izy na hanao concours izay rehetra tiana atao izay ny tombony. Nanentana ireo namana mbola tsy ao anatin'ny sehatra ara-dalàna ireo habilité sy efa homologué mba hiroso amin'izany. Dia izay koa ny eto-pamarina ny fampahalalam-baovao mety alina ity makasitraka asika naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.